fa mahakasika an'izay vaovao izay hatrany ao anatiny hoe tsy fiandanininy ireo filohan'ny andrim-panjakana izay moa dia manana ny ambaliny manokana kosa ny premier ministre Jean Omer Beriziky. Zany hoe ny lalàna no ajaitsika raha ohatra ka mifanaraka amin'ny lalàna moa zany dia ina moa ny azotsika olazaina ankoatran'izay fa dia manaja an'izay tsika fa raha ohatra kosa mihoatra ny lalàna na hoe ny OPF amin'ilay lalàna velona izay misy eto amintsika ny fombafomba nentina natanteraka an'izany dia afaka mitory izay olona rehetrarehetra mahita fa mety zany fa ny zavatra mba tiako azavaina kely amintsika dia ity zany mikasika n'ilay didim-panjakana izay matetika mahavelom-panontaniana ny olona maro ny zava-misy dia zao ny didim-panjakana ohatran'ireny moa dia raisina ao amin'ny filakevitry ny gouvernemanta ary consensus no andraisana ny fanapahan-kevitra zany hoe matetika ny consensus moa tsy azo raha tsy ny maro anisa no miteny mandray ny fanapahan-kevitra ka fanapahan-kevitra no raisina tao amin'ny consensus iny fanapahan-kevitra iny ary iny moa zany lalàna mbola eo efa nisy nametraka karazana fitoriana tany amin'ny conseil d'état mba hinjerena sao dia mba tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona izay misy eto amintsika mitondrozotra sy ny code électoral iny didim-panjakana iny kanefa moa ny conseil d'état dia miteny hoe tsy afaka mandray an'ilay izy recevable zany ka dia zay zany no mahatonga indraindray ny fandraisana an'ilay izy samy hafa ihany fa na zany na tsy zany ary ny fanajana ny lalàna velona izay no tokony ataontsika misy mitondrozotra izay nitantanana ny tetezameta misy koa ny code électoral izay mifehy ny fifidianana ka dia anaovana antsoavo eto koa ny mba hanajany ny tsirairay zany lalàna velona